Moa zany andro fa telo taorinana tokoa ny fanokafana ny fampelevazan-kevitra era Madagasikara. Ho anay aty amin'ny faritra Atsimondrano zany dia hetsika faharoa zao amin'ny famorina ny vahoaka zany ilazana ny tetikasa sy ny programa an'ireo candidat ben'ny tanàna aty amin'ny faritra Atsimondrano. Tsy ny faritra Atsimondrano rehetra koa reto manodidina reto fa ny faritra Atsimondrano aty amin'ny faritra fahaefatra satria Atsimondrano moa dia ngeza be, misy commune 9 izy ireo. Ka reto candidat izay manatrika antsika eto moa zany dia candidat aty amin'ny faritra atao amin'ny faritra fahaefatra hozy izay. Dia androany zany izay dia nitafadafa sy niona tamin'ireto vahoaka aty amin'ity faritra Atsimondrano ity mba niresaka tamin'izy eo ny fomba natanterana ny programa nasan'ny candidat tsirairay avy. Ka dia tsy eto ihany akory misy nietsika ataon'ny HVM tahaka zao fa izay dia efa miparitaka era Madagasikara ary ireo solitena atao hoe ireo solitenan'ny Brao National miaraka amin'ireo coach miaraka amin'ireo tompon'andraikitra isan-karazany atao amin'ny HVM dia manerana ny Madagasikara izay manatanteraka zao satria tsarainy manamarika fa ny HVM dia présent manana ny candidat rehetra eraky ny commune era Madagasikara zany hoe misy eo amin'ny 5 sy 9 sy arivo zany misy ny HVM era Madagasikara. Ka zao hetsika zao zany dia atao hoe hetsika hatrehanareo eto fa misy maromaro tahaka zao zany manerana Madagasikara tamin'ity andro androany ity. Programa nasan'ny HVM tsy ny HVM nge manatanteraka programa fa ny HVM dia manohana ny programa nasa apetraky ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao. Ary zay no nazavaina aty hoe ny HVM ny tsy hoe antoko mpanjakana ikory fa antoko politika manohana ny fanjakana. Raha manohana ny fanjakana zany dia manohana ny programa nasa ny fanjakana. Programa nasa ny fanjakana zany dia programa nasa apetraky ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina. Ka izay ny antom-pijoronony ireo candidat rehetrarehetra eo. Ny candidat ben'ny tanàna dia atao hoe solitenan'ny vahoaka any amin'ny ataoko hoe any amin'ny base ka miaingana ny fampandrosoana. Ka mazava loatra fa ireo candidat HVM ireo ireo ben'ny tanàna HVM ireo dia manohana ny programa nasan'ny fitondram-panjakana any amin'ny fototra rehetrarehetra any zany manerana Madagasikara.